Salama daholo tsika. Salama daholo tompoko. Ni famiglia tanora laggia tu so alla sbacca magari mi torna tu là mi laggia che you this is all we got to die mi tu là ni famiglia tanora laggia tu so alla sbacca magari mi torna tu là mi laggia Eny ary mifanitozay hoy ny fitenenana amin'ny tononkira hoe ny famindra tanora zay a. Androany tsika dia somary hoe hiavaka kely satria na atao hoe azo lazaina hoe lavo ny andrarezina ary satria tsy haiko na coïncidence na hoe ahoana na izay ihany koa ny lahatra fa misy amin'ny membre ny mpihira amin'ny rombosa ialako tsiny a fa sady tsy zanak'antitra tsy zanaka tanora fa taizan'antitra ihany koa zanak'antitra fa adiniko ny anaran'le ray aman-dreny nodimandry ka dia sady hiresaka ny vetikevitra ho taritiny eto tsika androany no hiresaka ihany koa ny manao karazana tsiay ireo mampiseho témoignage amin'ny zavatra niainan'ny malagasy teo aloha teo fahiny hoe ahoana tokoa moa zany malagasy satria tsy matetika nareo manko e, tsy indray mandeha na indroa no miteny amiko hoe ny anisan'ny zavatra tena mahafinaritra amin'ny fandaharanao Andriamatoa Fleury Kotomalana dia ny fahaizanao, tsy hoe ny fahaizana fa tsy ilay dokantena fa zay aloha ny tenin'ny olona, ny mamerina ny tantara zay vao miditra amin'ny ankehitriny dia miresaka ny ho avy. Safenina tokoa fa rehefa manao fanadihadiana ianao dia tsisy varany ny fanadihadiana ataonao raha tsy misy fototra iangana. Zany hoe miainga avy amin'ny tantara tany aloha na teo aloha hoe ahoana moa zany ny genezin'le zavatra, le phénomène, ahoana no nahatonga an'io phénomène io, ahoana no nahatonga an'io fitsangana io, fa tsisy zavatra hoe tampotampoka eo de tonga ho azy fotsiny eo dia manjary na le fanadihadiana ara lasa diso ary ny karazany tony fandaharany tony de mbola averina ihany hoe atao sady ampianarana l'izy mba tsy hoe mba fa ampahafantarana ny tanora taty aoriana hoe inona marina ny tena zavatra hitranga, inona ny zavatra nitranga
Inona zany mety zavatra ho avy ao aorianao ny amisavisanany ratsy na misy avisanany ratsy hevin'ny soa ny taon'ny malagasy kanefa na izany na izany koa ny fampatsahivana ny tsara koa de ahafahana maka fototra amin'ny zavatra atao hoe aika ve zany kay tsika malagasy fa naninona tsika no tonga am'zao fiainana ratsy, fiainana tsy mifanaja, fiainana mifanambanimbany, fiainana mifampanompanopa, fiainana mifampifosafosa. Avaiza daholo ny hevin'zany, tsy vitandray andro ny fanazavana an'zany fa nanomboka tamy 2017 zao tsika ny teto mbola tsy vita ihany ny anazavana an'zany. Miarahaba ny akama Etenina Ratefiarivolo, miarahaba Radanjoy Rajaona. Linery zao nareo ary ao no miasa saina hoe inona satria zay le fanontaniana napetrako hoe inona ny itovizan'ny team sy ny tsy tononiko akory le J fa ataotsika hoe J mamonjy satria mahamenatra na ny anonona ny tenin'ny anaran'ilay olobe, lay mpitasy mpanendry ary mpitatana mpiaro ampingy amy zavatra atao ary indrindrandrindra mpiahatsika olombelona kristianina mahamenatra ary mahatsiaro menatra ny tenako na anonona ny anarany ary fa de lakotsiny tokoa ary fonako aminy mihitsy satria tsy amy fotoana tokony hanonana ny anarany no anaovana an'zao émission zao satria mahamenatra loatra raha mahamenatra hoe trano misy ary anisan'ny vavahady eonana aminy no isehon'ny zavatra mamofady ary mahamenatra na samyny olombelona ary, mahamenatra na eo anatrehan'Andriamanitra ary, mahamenatra na amy tena samy tena zao fotsiny ary hoe de iza ve no nahavita an'iny tany am-piangonana, de iza ve no nanao an'ireny toetra reny tamy mpiara-pino amiko, inona zany ny fihetsika tokony ataoko ary ahoana no tokony hitondrako ny tenako manana an'zay le siramamy azafady manana an'zay tanjony zay ty fandarana ty fa tsy maintsy lazaina kosa nefa na izany na tsy zany ny toetra tsy mendrika de zay vao tsilotsilo any de zay vao tsilotsilo tsy natao anafosafo ny ratsy ity fandarana ity fa au contraire atao andokandoka ny manao ny soa sy manao ny tsara ity fandarana ity ary fantatritsika menakavy tsara fa raha manao zavatra tsara ianao am'ty fandarana ity de anisany voadoko eto, raha manao zavatra ratsy ianao dia tsy maintsy voalaza eto izany rehetra zany ka tsara ihany ny ilazana aloha zany hoe isika malagasy any mipaotratrika aloha miarahaba antsika rehetrarehetra tompoko miondrika eo anatrehany mipaotratrika eo anatrehan'ny voninahitry menakavy na ny tanora na ny zandry na ny lehibe na ny antitra fa izy moa zay iza tsy maintsy manonona ny mbola tsara sy ny arahaba akory laly akory nareo any ary mirary anareo ahazo fiany amin'ny fanarahana sy taiza ary anatra am'ty fandaharana ataotsika androany ity. Nodimandro aho le membre anankiray amin'ny gropy Rombosa. Misy tanora zao tsy mahalala akory hoe inona zany Rombosa zany, ahoana zany dia andao mba hoenona kely ny hirany mba ahafahan'ny tanora zany mba malala hoe ay ve nisy an'zany ahoana zany, henony foana le hira ary ohatrany tsy haiko na coïncidence na ahoana inona ny zavatra nitranga fa de nandefa ny hiran'zareo tato ato dia ohatran'ny mifanena angamba le fifankatiavana na le fifandraisana satria tsy afehako fa izaho aloha tsy afehako fa tena tiako mikialo ny fahiny ary anisan'ny mankafy an'io ary tena anisan'ny tena tiako io
anisan'ny mampiavaka antsika malagasy io satria io tena bahagasy anankiray tena tsy afenina zany hoe anisany tena hoe mety e. Hafa le izy, hafa le figadona, hafa le fandehan'le ao anatin'le izy. Ity no tena anisany nampalaza an'rareo ndao hoe hoenotsika menakavy. Samaika lava. Eno tsara ny Audrey Hepburn, Audrey Joselin. Eno tsara anie ty fijoroana vavolombelona ho alefako amintsika ty. Ny tanora malagasy taloha tsy nanana hoe vola, tsy nanana hoe harena, tsy nanana hoe moto, tsy nanana hoe automobile, fiara zany. Vao androany zany nisy olona niresaka tamiko hoe zao izy ny fomba nakanesako taty andafy
dia nivarotra omby roa iray aman-dreniko. Misaotra Andriamatoa Etienne Ratefiarivolo. Finoanana feno manontolo, sarotra ny anidiana zany e. Misaotra betsaka tompoko. Finoanana feno ary mizara alahelo amin'ny fianakaviana tokoa matoa manao an'itony fandaharana itony. Zay angamba no adino ary misaotra ny akama Etienne niteny an'izay. Dia tamin'izany andro zany tsy hafenona fa raha ohatra zany ny ataony rapport statistique par rapport amin'ny nombre de population sy ny isan'ny olona mandeha mivoaka amin'i Madagasikara, mandeha mandaty fianarana na mandeha mizara talenta eran-tany, dia maro ny tanora malagasy no niala tao Madagasikara nandrato fianarana ary tsy nifankafohy fa nifankatia ary tena nifankatia tokoa. Hitako zany tany amin'ny taona 18, tany amin'ny taona 70, tany amin'ny taona tena mbola kely tamin'izany fa hitako ny fifankatiavan'ireto ny raiky moa de mpanao rugby, ny fianakavian'ny raiko zany hoe ny cousin raiko zany ary tsy hafenona fa raha ohatra ho an'izay malala ny tantarana akady fotsy Baravia, akady fotsy Mandilaza, Ambondrona, dia mpanao rugby Ambatonitsangana, mpanao rugby ny tena betsaka teo sy ny mpanao judo tamin'izany andro zany. Ary sarotra ny hoe andeha hanafika na hoe hindeha hiady amin'ny akady fotsy zany satria ny tanoran'akady fotsy dia non seulement zalahy zany sady lava no ranjanana no tia fanatanjahantena no sady mifankatia. Tadidiko mihitsy zany hoe raha ohatra misy olona ray no voadona, misy tamin'izany tsy de nisy hoe tena miady zany fa raha ohatra sanatria zany misy zany voadarika tany ambadika tany de tena lazaiko aminareo fa tena mahatratra hatrany 20 lahy 50 lahy no mitotona amina fokontany anankiray hitady an'le olona fotsiny hoe iza ary taiza aiza io olona io. Misy zany. Fa mety ho mystera eo an'ny tanora amin'izao fotoana izao zany satria tena fijoroana vavolombelona anankiray mihitsy tamin'ny nandalovan'ny mety vitsy zao nareo mahalala za fidy malala za. Na izara aloha tsy hafeniko fa tsy malala fa de nondraisiko atao vavolombelona mba ahafahantsika tanora malala zany hoe very be dia be ny antsika tsy mifankatia. Ny zavatra tena tia mitranga amin'izao fotoana izao de mamadika fitokisana, mamadika ny sasany miditra any an-tokantranon'olon-kafa hikaoty ny vadiny sasany, ny sasany mody miaraka manao politika amin'ny sasany mba ahazahoany harena tivadiany au dernier moment, ny sasany mody miditra any am-piangonana nefa nataony hijampiana politika hampiakatra azy eo amin'ny hitondrana firenena de hangalatra, ny sasany mody namanamana amin'izany zay manko no tsy itiavako an'le hoe namana. Rehefa izy le namana zay mpahamadika izy zay. Ny sasany ampianao zao izy, velominao zao izy, tsy n'existe izy raha tsy hoe io le olona io no nanana azy, tsy mamenatra azy mivadika amin'io. Zany zavatra zany na any amin'ny sehatry ny fifankatiavana lahy sy ny vavy, fifankatiavana amin'ny mpinamana, fifankatiavana amin'ny politika, fifankatiavana ao am-piasana dia miseho daholo ny fitaka madinika na vaventy. Ary aty misy olona karazan'olona mihitsy raha ny aty andafy de tonga de hoe tsy hifampiditra trano. Tsy hifampiditra trano satria malaza mihitsy hoe le boa io
Zao izy io. Io ramatoa io, zao io ramatoa io. Anka sahirana ary tsy ny aty andafy ihany no misy zany zavatra zany fa na any Madagasikara ara misy zany. Tao tohizatsika kely aloha mihira hoe tony zao nisy an'itony vitsy zao nareo mahalala zany hoe atome zany fa ho alefako de samby mihaino atsika matsiatsia ny zavatra fahiny. De lasa manjombona ihany ohatry izy fa izany ny tonga an-tany. De zao raha tsy diso aho zany de ny ray aman-dreny tsy fantako moa na mbola efa maty izy na mbola velona, Fidy Malala de anisany nitao amin'ny niaraka tamin'ny Rambosy, raha sanatria diso tompoko ahitsio satria tsy ananako ny manao pôle vérité an'izay fa eto aho mandinika an'le document eto ambany masoko eto très rapidement dia miteny an'izay satria tsy afeniko fa tsy de tena hoe fantatro loatra fa ny zavatra fantako tamin'ny ny ray aman-dreny Fidy Malala dia nipetraka taty an-dafy foana izy nandritry ny fotoana lavabe ary anisan'ny artista malagasy niala tany Madagasikara niaraka tamin'ireny génération Bar John sy ny karazan'ireny. Ka eno io le ataoko mihitsy le hoe ohatran'ny hoe ampangasiasy amin'ny tanora am'izao fotoana izao aho zany, ohatran'ny hoe te hampita hafatra amin'ny ray aman-dreny, ny tanora misandratra am'izao fotoana izao,
ny ireto andrasa aloha inona fanafody vety. Reto le vao misandratra mahita rena dia mamadika ny olona, matafita ny tena, ireto karazan'olona ratsiratsy saina, maramara saina, ny vola no mibaiko, tsy ny fanahy, tsy ny fahatsorana ara-tsaina, fahatsorana ara-po sy ny fanahy, fa tena hoe io zao de misy miteny mihitsy hoe ry Pablo Escobar, ery naivokely be taitsofina hoy sy karazany, manahirana le izy saika tsy hanonona anarana fa ny mpanoratra no manoratra azy ato samy malala zao tsika ahoana zany zavatra zany. Petraka tao Kadifotsy ny ray aman-dreny Fidy Malala ary anisany nandeha voalohany tamin'ny andron'ny Bary Jaune niondrana taty Andafy. Izay moa na cousin satria androany zao vao nilaza an'izany. Anisan'ny fianakaviana nanana artista nalaza ihany koa ny fianakavianay tao anatiny mety tsy fantatrareo akory zany fa raha nisy de nisy ahako angambany 3 taona tamin'izany andro zany no efa lasa nakaty Andafy ny cousinko zanaky ny vavy matoa amin'ny reninay zany misy an'izay hoe Rarivo zay, anisan'ny hoe rehefa zava-maneno de hainy daoly ary anisan'ny malagasy nanao jazz voalohany zany tany Genève zany nafarany vazaha tamin'izany andro zany. Za moa de tsy malala hoe aiza izany Rarivo zany amin'izao fotoana zao, fa nahitako ary izy mijoro eo akaiky eo de tsy fantatro akory satria efa presque raha ohatra hoe tamin'ny 65 zany izy niala tany Madagasikara, efa angambany mbola kely baditika tamin'izany tsy fantako akory izy fa azoko lazaina anareo zany hoe nisy an'izany. Fa i Fidy Malala zany tao Kadifotsy de noho ny ahafahanareo malala hoe mifankatia tokoa ny malagasy, mifankatia ny tanora malagasy, fijoroana vavolombelona ty eny. Ary izy moa niala taloha na zako tsy haiko fa efa ela be izy nijanona tany ary zako zao nitelo zao nijanona 12 taona tany France. Zay 3 taona fotsiny nisarako tamin'ny la France zay nandehanako niasa tany Tahiti. Fa i Fidy Malala zany hoe tanizay tany France de natsiaro azy ahako fa anisany niaraka tamin'ny Bary Jaune sy Odette Suzana ary nandevina amin'ny Bary Jaune sy Odette Suzana tany France. Ary tamin'ny fandevenana andreo de mbola nandevina Jérôme Arandrian kosa tany France. Zany hoe betsaka reo mpikalo tany zay mifankalala taminay tany France. Fa rehefa nahita ny gazety teto nahita tao amin'ny Express hoe Fidy Malala zatra nataoko voalohany indrindra tamin'ny vato tsy maintsy makany ary tsy maintsy mahita ny Fidy Malala satria 27 taona tsy niona zay. De faly eto mahita azy ary natsiaro toerana teo Akadifotsy zay ndery anay ary nisy olona niteny teto teo Akadifotsy mipetraka manga. Zany de raha fotianareo fantatra koa de za koa Akadifotsy tao amin'ny FJKM Akadifotsy ahako no natao batisa fiangonan'ny fianakaviako zany hoe Akadifotsy FJKM izany efa nanomboka za tamin'ny andron'izany atao hoe pasteur Rabe Manahaka no natao batisa tao ny tenako. Ka raha iresako nareo zany hoe Akadifotsy mety mba tsy gisitra am'izany ahako, fantatro tsara taoany anisan'ny hoe rehefa avy teraka tany Abefialan-tanana dia tao Akadifotsy no notezaina nandritra ny heritaona. Averiko tsara mihitsy ahafahanareo mihaino tsara hoe ahoana zany fifankatiavan'ny olona de mahaiza mialona amin'ny zavatra tsara de mahaiza mifankatia. Filaza azy Pray Vodrina ino ny filaza azy zany hoe lalakely fotsiny nisarahan'ny toerana nipetrahanay. Ary izy moa niala taloha na izako tsy haiko fa efa ela be izy nijanona tany
zako zao ny telo zao nijanona 2 taona tany France. Zay 3 taona fotsiny nisarahako tamin'ny la France zay nandehanako niasa tany Tahiti. Fa hifidy malala zany hoe tanzay tany France de natsiaro azy ako fa anisany niaraka tamin'ny Barjona sy Odette Suzana. Ary nandevina amin'ny Barjona sy Odette Suzana tany France. Ary tamin'ny fandevenana an'ireo de mbola nandevina Jérôme Arandrian koa tany France. Zany hoe betsaka ireo mpikalo tany zay mifankalala taminay tany France. Fa rehefa nahita ny gazety teto nahita tao amin'ny Express hoe fidy malala zatra nataoko voalohany indrindra tamin'ny vaky tsy maintsy makany ary tsy maintsy mahita fidy malala. Tanareo am'izay tsy maintsy makany ary tsy maintsy mahita fidy malala. 70 taona zay tsy mifankahita ozy. Eo menga ny film. Ny fankatiavana zany very tanteraka io amin'ny malagasy. Any mihitsy nitondrako azy satria mety ho gaga ihany nareo hoe mba ratsika io le ry amin'le hoe inona ny ifandraisan'le Jimamonjy, fiangonana Jimamonjy zany sy le team. Zao aloha ato amin'le resaka hoe le team zany haingonaingo zavatra fotsiny e. Bon, aleo ny akote fa any amin'ny faraparany ny verenantsika. Ity resaka Jimamonjy ity azafady toko tena tsy afeniko anareo fa maro ny seha-pivavahana, ny antoko-pivavahana, na antoko-pinoana trasan'io zavatra io. Ary tsy voalohany hoe nisy an'io Jesosy mamonjy io. Azafady toko fa voatonona ihany ny anaran'le Andriamanitra tokoina, le zanak'Andriamanitra hifonako toko. Tsy hoe voalohany io Jimamonjy io. Farafanin'ny arivony io kely. Tsy mamenatra amin'ny fiangonana. Ny antsoina hoe fiangonana dia ny fikambanan'ireo mpivavaka ao anatiny. Tafiditra ao anatin'izany ny mpitandrina. Takan'izay ihany koa ny eglizy. Fa tsy resaka momba ny eglizy eto satria tsy afeniko fa taiza mopera tao amin'iny As de Loyola nianatra tao taminy. Ary anisany nanao fanatanjahantena sy nomena andraikitra tao amin'izany atao hoe Saint Michel. Fa tsy mbola nahita hoe pretra na frera miady eo ambony latabatra miady divay na hoe mifandramatra fanenjika totohondry na hoe ino mivavaka ao amin'ny Saint Michel zay ka miafara amin'ny totohondry mbola tsy nahita aloha. Dikan'izany aleoko miteny hoe tsy haiko loatra ny zavatra miseho any amin'ny eglizy fa dia misy kely fantatro ihany ary. Satria za dia tsy manavaka fotom-pinoana zany rehefa mino an'Andriamanitra dia efa mety amiko zay le Dieu créateur no tiako tenenina zany. Fa ity zavatra miseho amin'ny Jimamonjy ity dia tsy andemika ho an'ny zareo irery izy io. Dahory. Raha ohatra ilaza aminareo hoe satria io eo an-dalambe eo zany dia hitan'ny olona mivandravandra be, rapida be mpanao gazety, mifilme azy sy ny karazany, dia tena hoe mamenatra tokoa hoe misy an'ny J tokoa ve, misy an'Andriamanitra ve tony toerany tony. Fa mamela ahy ianareo, hifonako aminareo, mamela ny heliko ho an'izay tohana any ambadika any
Fa ny marina rehetra hoy ny fitenenana tsy fiteny. Fa diso zany. Diso zany. Diso zany. Ny marina dia tsy maintsy tenenina na mandratra ny fon'izy, na mandratra ny vatan'izy, na mandratra ny fanahin'izy. Eny amin'ny sehatry ny fiangonana tena ialana tsiny ary tena hifonana tompoko, tena hifonako aminareo sahady ho aho. Tena anisan'ny tanora hoe kamokamo andeha hivavaka izany. Tany amin'ny taona surtout nandritry ny taona teo amin'ny 20 ka hatramin'ny 2000 teo. Tena kamo. Fa nanomboka taty amin'ny taona 790 dia nanomboka nazoto, nanjoy. Ah, il y a mon neveu qui joue. Je suis en pleine émission, Paty. Badgereux, il y a mon neveu qui joue sur l'équipe 21, zany, hein. On est en train de m'annoncer numéro 10 izy. Oh, manao amin'ny PSG manko izy. Andeha haiko koa. Aha. Amindray difa angamba nijereko de zao an. Ah oui, ay. PSG contre Manchester. Manao les Baby moa niesy zany, niesy azafady. De zao, rehefa tena nitodry ianao zany an, miverina amin'ny sehatry ny fiangonana, de zavatra be dia be ny hitanao. Ary tonga anao de miseho sentir repoussé avy hatrany, na hoe refoulé avy hatrany, avy hatrany. Satria lay ianao zany matoa miverina anjoy ny toerana misy an'Andriamanitra, vavahady ionana amin'Andriamanitra, hanao réconciliation amin'Andriamanitra, hifandray amin'ny Jesosy Kristy. Ny zavatra tena marina, tena ampanetretena ny 50 isan-jaton'ny zavatra miseho dia zavatra. Fa raha misy de misy ny 50 isan-jato zay efa betsaka zay, ahafahanao mitodika any amin'le tena hoe Andriamanitra tadiavinao, le Jesosy Kristy tadiavinao, de tena diso fanantenana tanteraka. Ka raha ohatra ianao zany mamonjy ny toeram-pivavahana, ny vavahady ionana amin'Andriamanitra ka maivamaivana, marefirefo, tsy maripototra ny finoanao, dia tafiditra ao anatin'le piège ianao. Ary ray minitra de tafiditra. Satria eny amin'ny sehatry ny fiangonana no fandinihana ny fiainan'ny hafa. Eny amin'ny sehatry ny fiangonana ny fidirana amin'ny fiainan'ny hafa. Eny amin'ny sehatry ny fiangonana ny fifosana ny fihetsiky ny hafa. Fa tsy mba hoe raha misy hafa voadona de mba tonga hanafosafo, hanampy, na de tsy hananatra ary. Fa au contraire, tsy ilay soratra masina voavaky na vita tsenjery no iainana fa zavatra hafa ny fivadika iny. Tahakany hoe akory zay, miseho milay, milaza zao nefa zao,
tsy izaho rery, tsy anao rery no maheno an'izany eny amin'ny sehatra ny fiangonana. Ka matetika ianao ka raha efa mivoaka ao na hoe maheno resaka momba anao, raha marivorivo finoana, tsy mifototra tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra na ilay Jesosy Kristy ivavahanao, tomponao, derainao, no andehananao ao amin'ny sehatry ny fiangonana, dia tafiditra ao anatin'le pieziny reto, tsy teny sady tsy tsara, fa tafiditra ao anatin'le resabe anao, ary io nefany no tena fosotra voalohany manimba ny firaisan'ny mpino sy ny mpidera ary ny mpanompo an'Andriamanitra. Aza adino fa ao anatin'ny sehatry ny fiangonana ihany koa, za tsy miteny hoe fanompona, hafa manko izy rehefa miteny zay fanompona zay de tena manompo, fa le fiangonana de misy hoe manao raharaha izy, manao an'izao izy, fa tsy tompon'ny fanompona izy, fa eo fotsiny izy. De ho gaga ve ianao raha misy dekona samy dekona fangalabady? De ho gaga ve ianao raha ohatra misy mpitandrina miaraka amin'ny mpino? De ho gaga ve ianao raha misy mpiandro finalement rehefa vao mivoaka ambadigatsy izy de efa mamosodoroka? De ho gaga ve ianao raha misy mpiandro mijoro fahavalon'ny mpitandrina? De ho gaga ve ianao raha ohatra misy ny fandraofana ny rakitra, efa misy misidina eny am-panidinana, efa fantatry ny olona hoe ity olona ity mpangalatra rakitra. Zany hoe tsy ilaozan'ny fiainan'izao tontolo izao, ary tena loza ray, loza roa ao amin'ny sehatry ny fiangonana mihitsy no isehoan'ny fiainana devoliny izao tontolo izao. Ao amin'ny sehatry ny fiangonana no misy an'izany hoe manakatina maso, ao amin'ny sehatry ny fiangonana no misy hoe manakatim-bava, tsy miteny eo anatrehany tsy mety ataon'ny hafa. Tena misy zany tompoko. Ao amin'ny sehatry ny fiangonana de misy an'izany hoe efa tsy tokony ho kandida tsony ranona, fa de hoe irahanina io, idadany io e. Ekena na de mivioler lalàna aza. Misy lalàna apetraka iarahan'ny be sy ny maro ao anatin'ny fiangonana. De misy karazan'olona entin'le manompo Andriamanitra anankiroa. Hitako zany sady miainako tompoko. Hitako zany sady miainako. Violena, tsy arahana ny lalàna, efa nidiavin'ny taranaka 5, 9, 7, 8, 9 teo aloha, fa misy olona anankiray de tonga hoe tsy rarahako zany, tsy maintsy fidinareo aho, fa zay hitondra vola ohatran' zao, mitondra zao, nefa vao nivadika kely fotsiny dia tratrany langangiarainy, nisy zany ho zaho izy miaraka amin'ny Amerikanina tany États-Unis aho, tsy hanonona anarana aho fa il va se reconnaître, vaky am-Batolampy, ary tsy menatra mihitsy le olona hoe efa tratrany laingany. Fa mbola misy ahoana ny anakonana an'izany, ahoana ka izy efa présidentan'le Vomera, ohatran'ny manahirana de ilaza an'izany am-pino fa afa barakitsika menakavy. Zany hoe le fahafahambarakany zareo no important, fa tsy le fahafahambaraka eo anatrehan'Andriamanitra, hoe voafitaka hatramin'Andriamanitra amin'ny zavatra ataon'le rangahy ty. Zaho izy miaraka amin'ny Amerikanina ary amin'ny volany Amerikanina amin'io foto-drafitrasa io. Raikitra ary le izy, nandalo tokoa reto Amerikanina, raikitra mivavaka, natao mivavaka, de nisy olona tsy nampozin-dranamana tena mahay teny anglisy, ary tena mahay. Nareo Amerikanina raha tonga de niteny hoe tsy mbola nisy vavaka tamin'ny teny Amerikanina natao ohatran'io, ka nety ohatran'io, nisaotran'le olona le Amerikanina. Teo no mivoaka ny hoe nanontany amin'ilay olona hoe ohatran'ny mamana manko le olona hoe
marina ve fa anampy anay nareo am'le projet ary. Ozy izy. Le Amerikana on n'a jamais dit ça, hein. Vaky ambatilampy teo ny resaka. Natsondra namana. Menatra teo anatrehan'olona 5 enina. Filohan'ny fiangonana teo. Tiako tenenina anareo, raha tany amin'ny fiangonana hafa zay dia rotaka be ohatran'ilay anankiray, fa tsy amin'le fiangonana anankiray efa mba somary ohatran'ny hoe manana famatorana. Andao nga tenena hoe famatorana no tsy naharaikitra an'le totondry. Satria natao par forceps fotsiny. Tsy narahana ambaka ny lalàna. Nidiran'le rangahy io mba ahafahany ho candidat am 2018 ary japiny ny fiangonana. Mbola miseho zany am'izao fotoana zao. Alohany ny tena lazaina mba tsy hifosana ny hafa, ilazana ny hafa. Raikitra ny fifidianana izany atao hoe filoha lefitry ny fiangonana. De ny olona aloha fa manontany foana hoe fa maninona kaino amin'ny 4 maraina, amin'ny 3 maraina, amin'ny 2 maraina foana vao ataonareo le fifidianana. Ny zavatra io nanomboka tany amin'ny taona 2000 de amin'ny 4 maraina rehefa synody lehibe no mandeha le fivavahana, le fifidianana amin'ny 2 maraina. De ny olona zany efa rendremana zany. Eo amin'ny mandeha le fika rehetra. Nanangatana le mpitandrina anankiray. Mialatsiny toko fa maninona ny tsy aseho anay le vato hoe ianona intonononao iny. Satria natsapa le mpitandrina teo aloha. Fa raha ohatra hoe ianta no voatsoratra tao amin'le vato de tononondralahy hoe ibenja ohatra zany. Aiza fantany existe manko le benja fa atao hoe Henri. Ianta no voaka de Henri ny tononondralahy. Mpitandrina nefany io olona eo ambony io ary manonona ny vato io ary tsy n'importe quel mpitandrina. Tiako tenenina anareo hoe tsy manana ny monopole ny ady anatakata, adina jilamboto io ny jimamonjy. Fa misy koa any amin'ny dia hafa tena miexiste io ary miexiste efa ela. Manana an'io ary manana spesialista an'io ny any amin'ny dia hafa ary tena expert. Andro misy teo rombotra mihitsy avoakako zany zavatra satria misy fotoana famoahana ny zava-drehetra tompoko. Tena zany tena hoe ala bato akitsy rano. Aiza nisy hoe fidy ianao de Henri de le fotsifotsy zao ny asehony any olona fa izy ihany no mahita an'izy eo. Nefa hitan'le mpitandrina anankiray azafady kosa tompoko fa ianty ny vato ny vakinao iny. Tsisy an'izany e, fa maninona raha mba aseho anay le izy. Tsy fanao zany. Taiza teto ambonin'ny tany misy an'izany. Ary ny fifidianana io disaky ny amin'ny 2 maraina ihany efa le rendreman'iny ny olona. Alohan'io fifidianana io ny fifosana, fanapitehan'olona, fanendrikendrehana olona. Tsisy tena hoe une bande organisée. Misy ny mafia tompoko ary tena misy ny mafia any am-piangonana. Mampalahelo ny miteny an'izany a. Za zao tena teneniko anareo miteny an'izany a, fa tena malahelo ny raha kosa miteny an'izany hoe tsy tokony avoakanao zany. Kanefany tsy tara n'ireny zavatra jimamonjy ireny. Satria mbola misy grave noho ireny ny any amin'ny dia hafa. Ny antony itenenako an'izany. Mpitandrina anankiray affecté ohatra tany La Réunion. Lasa mihitsy. Potika any ihany na raha vao iny ny tonga any. Satria evangelista le mpitandrina. Tsy
tsy tia ary fady azy ny mampiditra politika ao anatin'ny fiangonana zany, de tsy maintsy natao zay ny sabotena ny mpitandrina io, tsy ho tonga tany la réunion ary ny sabotena. Misy an'izany ao am'sehatry ny fiangonana tompoko. Misy zany. Gaga ny olona hoe ary ahoany tonony to? Zany hoe tsy fiangonana ray na sekta ray no mizara roa farafahakeliny ao anatin'ny fiarahamonina, fiarahana amin'ny fiangonana. Tsy miteny aho hoe fiarahana amin'ny finoana, fa raha ohatra tena hoe fiarahana amin'ny finoana, de fitiavana no iarahana ao anatin'io fiangonana io finoana io, fifandeferana no iarahana ao anatin'io finoana io, ary indrindraindrindra ny fifanampiana, indrindraindrindra ny hoe misy solafaka amin'ny alalan'ny famelan-keloka, fifamelan-keloka, ary amin'ny alalan'ny hoe fifanampiana ihany koa raha sanatria misy mahatafitohana na hoe mahavoafingana ny hafa, indrindraindrindra fa hoe ray finoana aminao. Tsy izay nefa le zavatra mitranga. Normal be raha ohatra hoe raikitra ary totohondry ohatran'ireny no hitan'ny vahoaka. Tsy ny vahoaka an'Andriamanitra ihany no mahita an'ireny, ny mampagaga anie de zao e. Mankeny isika menakavy hanoratra an'ilay izy raha mijery nareo, za tsy miditra. Mankeny isika menakavy hanoratra an'ilay izy amin'ny Facebook hoe za hoe tena misy anjanona marina ve ao anatreo, ary ianao nanoratra io. Tena mba naiza miteny ty koa raha za notaniana an'izany. Mamela heloko ve za? Manampy ny ory ve za? Raha tsy manao an'izany ary tompoko de hifonako ary mamela ny heloko. Avelako koa ny helokareo. Hifonako tompoko. Io zany lay izy mipetraka hoe miaina ao anatin'ny fiarahamonina tsy misy fitiavana, tsy misy famindrapo, tsy misy fifamelan-keloka. Malagasy eny fa na de am'sehatra zao tontolo zao ara am'zao fotoana zao. Oe io zao de miteny ny akamany a Bruxelles any, misy mahery lavitra noho ny totohondry sy daroka fanao amin'ny fiangonana ny koba maro samihafa, tena maro zany. Raha ohatra nareo mianatra psikôlôzia, ny mpitandrina matetika de tsy matetika pasteur raha diso, matetika mitandrina dia voatery tsy maintsy mianatra psikôlôzia. De zao. Nanomboka tany amin'ny taona, ity zavatra ity zany efa zavatra mitranga efa ela mihitsy, fa nanomboka tany amin'ny taona 580 tany no nahita ny psikôlôgy hoe marary kokoa no mikapohana no ny tifirina ny basy ny tratran'ny harcèlement moral. Raha kapohana amin'ny fehikibo ianao marary iny anio fa rehefa avy eo ny adinonao. Fa raha voakapoky ny frappe-crâne ianao, tsy afaka ao anatin'ny lohanao iny ary makarary ny lohanao, ary misy olona raha tena tsy afenina mipika mihitsy na hoe mivaha tratran'ny harcèlement moral. Indray andray nitantara taminareo hoe misy anie zany iainantsika zany
Fa on ne se rend pas vraiment compte des fois. Fotsiny zao harcèlement moral atao hoe de manière vraiment douce zany, mais on ne se rend pas compte. Manana an'io io stratégie io ny vehivavy de manière naturelle. Ohatra zany ny vehivavy matetika miantso ny vadiny izy hoe ndry, ndriko lesy, ndriko lesy, de ny lehilahy indray miantso hoe ialahy, neny avy nelahy. Le fait ianao miantso hoe neny de zanaka ianao zany. Le fait ianao antson'le vadinao hoe ndry de vehivavy ianao zany. Ka rehefa raikitra an'le tena hoe ohatran'izay de dominé ianao. Efa tafapetraka le hoe ndry. Vao dominé ianao ianao zany mieritreritra hoe ohatrany tena resin'ity sy ity aho. Ao anaty tokantrano aloha tsisy hoe maresy na hoe resy fa le rapport de force ohatran'izay zany hoe rapport psychologique. De gaga ianao ohatrany tena tsy malahatra mihitsy ianao fa satria le izy tonga de mipetraka le izy hoe natao ndry ianao. De nataony ianao nanao hoe neny. Zaho zao manao neny ny vadiko raha vao ohatra manana fotsiny tapato de efa mikaikona. Fa rehefa tsy tatiko de mandringina ihany aho. Kanefa le mandringina mauvaise réaction. Tsy misy filaminana amin'iny. Tiako tenenina amintsika hoe zay zany style-na harcèlement moral anankiray. Misy koa mibandy zany tonga de manao hoe ndry am'le vadiny. Le mibandy zany manao hoe ndry. De le vehivavy indray manao hoe dada. Amin'iny indray zany mba misy équilibre kely fa matetika moa zany eo amin'ny tokantrano de ny vehivavy foana no hajaina ary ny vehivavy no tokony mena ny fandresena satria izy no tompon'ny fahendrena noho ny lehilahy. Aleo aloha zay azava. Ary izy ny voninkazo le tokantrano. Nitatra moa ny resakitsika fa iverenako any am'le principal. Ny harcèlement moral de tena mahafaty sady mahalasa adala tokoa. Ary zay no zavatra mitranga any amin'ny fiangonana. Samy hafa le fanasana do François Vial sy ny harcèlement moral. Tratran'le harcèlement moral ianao any fiangonana. Fosatsy, fosary, manatona olona ianao tsy tenako loatra tratran'izany fa misy olona tratran'izany manatona olona izy tsy miresaka am'le olona fa tonga de todi-damosiny. Makety izy tonga de fisain'ny olona. Tonga de farany leo monina le olona na izy miova fiangonana na tena gravy. Ny harcèlement moral no koba manko ny antsoin'ny pasteur azy eto. Ny harcèlement moral no mitondra any amin'ny famonoatena fa tsy ny fikapohana na fitifirana am-basy. Manaova kely recherche am'zay resaka harcèlement moral zay. De eo am'zay tsika zany fa efa lasa 58 minutes. Hiampita atao amin'le hoe resaka inona ny itovizan'ireo anankiroa reo. Ndao aloha tsika hieny kely ny fidy malala satria maro nareo tanora no tsy mahalala azy. Zay satroka ny lohateny. Violence de Palma, Famasson Josephine, anarany fa violence de Palma. Ny poety tiako sandray de saroka elo reany. Ny azy de mipetraka hoe tsy tamana ny andafy na ny hitana ny masina
Ja, izay zany iran'ny ray aman-dreny fidy malala. Zaho tsy indray mandeha na indroa mitantara taminareo hoe mety ho sorena indray nareo zao ianao an'izay fa tsy mampaninona. Raha tsy sorena koa nareo tsy tadidinareo satria izay le fandarana eto no tsy atao ampifalifalana eto. Nisy fotoana tena hoe nitarika olona hidina teny an-dalambe, Lalatiana Rakotondrazafy sy Fidèle Razarapera. Tokony ho fantatritsika menakavy aloha fa tsy rôle ny mpanao gazety ary tsy anjaran'ny mpanao gazety no mitondra ny olona hidina eny an-dalambe. Anjaran'ny mpanao gazety zany. Fa inona no nahatonga an'izay? Nahatonga an'izay dia zao, tsy nisy intsony ny mpanao politika sanijoro fa tena natahotra ary terrorisé tanteraka. Ao anatin'izany, raha ohatra zao hoe tamin'izany taona hoe 2000 zany, dia maro ny mpanao politika nitsoaka. Tsisy antony akory tokony andanako amin'izany atao hoe andeha hanao politika ka andeha hieritseritra hanala olona eo amin'ny fitondrana. Teo nihaonako sy nahafantarako an'izany Lalatiana Rakotondrazafy, ankoatran'ny hoe efa tany aloha zany, sy Fidèle Razarapera. Fidèle indray efa fantako tany amin'ny taona 480 tany, ny tsy fantatrareo dia akaiky Anga Alaramarsaona izy iny.
Non, tsy Alain Ramarsonina fa Alain Ndremiseza, ialako tsy ny Fidèle. Fa izao, ny tolona zay tamin'izany efa tsisy hita amin'ny mpanao politika. Nandeha ny tolona. Mbola nisy koa tolona nentin'ny Fidèle sy Lalatina, Fidèle Razara Pierre sy Lalatina taty amin'ny taona 1910 zay tena tolona mafy mihitsy. Zay nidirany Lalatina sy Fidèle tany amin'ny violon maloto ara-pofona ary tsy mendrika izany atao hoe olona mbola tsy meloka no nidiana, tsisy hoe mahalehilahy, tsisy hoe mahavehivavy, fa de tena karazan'olona hoe nalikaina mihitsy nampidirina tao Betongolo. Rehefa nisy zay zavatra zay, tena mba nalahelo kosa aloha ny tena. Fa zao, tamin'izany andro zany, de tsisy natamingana vahoaka ray ary. Tsy nisy. Tiako hazavaina aminareo hoe ka Lalatina ve ozy nareo zao rehefa avy eo. Tsy nisy natamingan'olona ray ary, fa ny olona zay hoe tsy nahihina, mety ho azo samborina, raha nisy de nisy angamba 5-6, 7-8 no nanampy an'izy tato eo. Ny tenako moa voatery mitsoaka satria anisany tao anatin'ny tolona koa ny tenako na ny 20 mars 2003 tamin'ny andron'ny Marc Ravalomanana zany, ary ny taty aoriana tamin'ny 2012 zany, tamin'ny andron'ny Andriamatoa transition nentin'ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Voatery mitsoaka fa rehefa taty aoriana zany mifampitantara de hoe ingrat ny malagasy. Tsy malala ny soa zay atao azy. Tamin'izay andro zay, Lalatina Rakotondrazafy no niteny hoe za zoko ozy, za Ranadà ozy, za Fleury ozy, tsy mahavita intsony aho. Taitra be zay sy Fidèle, za tsy mahavita intsony ozy. Za ve ozy sady miriska amin'ny fiainako aho, manao an'ity rehetrarehetra ity aho, miafina amin'ny alina, mody any an-trano aho matahotra, mbola miditra violon, tsisy mahavehivavy aho fa ary amin'ny violon lehilahy, ny kaka, ny pipi, ny fofona rehetra tao daholo. Poritra ozy izy le olona de eo izy manao an'le alina, tsisy fanadiovana io. Tena tsy vita. Aty ambadika ozy izy tratran'le harcèlement moral teneniko anareo zany, le ompo sy ny karazany, mahazo anahy eto zany a, mahazo an'izany eto a. Da ozy tsy mahavita intsony, normal be izy avy eo. Lasa izy nakany amin'ny hoe zay mampetipety azy, nanaraka amin'ny Andry Rajoelina izy. Ompo, tsy ompo, no natao azy. Fa zao, mandinihy antsika menakavy e, ary dinio tsara ny zavatra mitranga. Karazan'olona ahoana ireto tena mpanompo sy mpanimbazimba. Karazan'olona ahoana no namorona an'itony pondrodondro. Karazan'olona ahoana no namorona an'itony foza. Karazan'olona ahoana no namorona an'itony Ambanibe. Ambanibe le niveau. Karazan'olona ahoana le mahavita tonga de manompa mahavita mametraka surnoms-n'olona.
Samy mamalo nareo, tonga de valiana many amina gropy anankiray io. Amina gropy anankiray io. Spesialista amin'io resaka fanompana olona, fanaovana harcèlement moral olona, fanabatibatiana olona, fanambaniana olona, fanajotsoana olona. Inona ny zavatra mitranga am'zao fotoana zao? Zay zany ny tantara, zay ny zavatra teo aloha. Ary am'le fiangonana zany ohatran'izay koa fanajotsoana olona, fosafosana olona, fanambanambaniana olona. Tsy mba hoe mifanampy raha misy tsy mety. Raha misy valaka de ndeha ampiana. Fangalaram-bato ao am-piangonana. Angalana an'le pouvoir hijapiana an'le fiangonana. Aty amin'ny ilany koa misy an'izay. Aty amin'ny fiainana amin'ny politika satria hoe raha mandoko an'le lala tianao tsika mety ho tsaratsara am'lasa de lasa izy indray zao. Petao zao rangahy. Sy mba ho mihitsy momba azy hatramin'ny anarana hoe ny amora veko le hoe luxe na hoe voatavo. De tampotampoka eo zany le zanak'olona de lasa hoe BM. Tsy miaro an'ny lalatina tsy han'le revy tsy han'le zavatra tenenina fa mba ahafahanao mieritreritra sy mandinika hoe ahoana tokoa moa tsika mianakavy zany, ahoana moa nareo zany tena zay marina, any le fanontaniana. De tonga ho azy hoe raha ohatra raikitra ny rombo arỳ am'le fiangonana. Tsy atokom-pinoana ho fa fiangonana io miangonangonao. De tonga ho azy hoe raha ohatra raikitra ny rombo arỳ am'le atoko politika. Zany no tena sahako miteny. Firy moa zay kasika amin'ny filaza azy zany na hoe mastodonte na géant mitsokan-dara natao mikinina am'zay. Oribotsy zazy, reo manko mba haiko ry Iveme, Ordona Maefandrem-parany. Maro. Manaja-tena de miala fa ohatran'ny tena tsy milamina le rehetra. Maheno mpamadika hono fidelina. Lotona ohatran'iny fidelina zany sy antitra. De tsy haiko koa ny ambiny. Fa nalazalaza io tam'ty herinandro ty, mpamadika zao hoe mandray vola ary mandray. Rovina ny totohondry. Rovina ny famaky vava ao nareo mianakavy. Ataovy tsara ny kajy sy ny tetika amin'ny zavatra atao. Henoko daholo le kritika mahazo ny fidelina. Fa raha ny fidelina tsy fantako tsony na izy no namaly an'iny na tsy hoe orleria tokava mihitsy alahy aty de laha mihitsy mitarika ny tolona. Marina loatra iny valim-panontaniana. Tareto ary le tolona raha vita lahy. Eto ary. Ary ny tena gravy ireto le olona mahay vava rehetra reto, le mpanajotsotsy olona ireto, le mpanabatibaty olona ireto, reto mpanambanimbany olona ireto, ireto mpampiady olona ireto, reto mpanompa olona ireto. Efa tonga ny fidinan'ny talambe. Tsy sita izy menakavy. Ao ambadiky ny écran eo izy mafy. Rehefa mety aminy, ahoana moa izy le neveuako zay, tena vao fitaka ao mihitsy ny team maray manontolo izy. Fa tamin'ny ianao niaraka tamin'ny team de ohatran'ny Andriamanitra kely mihitsy ianao tonton hozy izy.
Fa vao mivadianao indray mandeha ny team, ianao fahavalo ny voalohany. Tsy mivadika tamin'ny team aho fa hitako loatra ny ratsy nataon'ilay rangahy. Ka hoy aho hoe tsy hiaraka aminao aho. Hitako maso koa sady miainako. Ankoatran'ny hoe fady izany famela heloka, ay ty zavatra ataony ty mbola ataony ihany aho. Na raha tsino aho tsy afaky hiaraka amin'ny olona ohatran'izany aho. Ny tiako tenena zany eo anatin'ilay izy hoe tsy moramora anie io tolona ataon'ny Ry Fidèle sy ny Ry Njato sy Ry Anitra io. Ao ambadiky le Facebook ry zalahy mafy be. Ary rehefa manaraka an'le reviny ianao de tu es le meilleur. Bravo, on est avec toi, on te soutient, on est toujours derrière toi. Mais j'ai pas besoin que tu sois derrière moi. Encore moins Fidèle, il va dire, mais j'ai pas besoin que vous soyez derrière moi, soyez devant. Ny asako amin'ny mampanao gazeta de eto. Fa raha zany hitarika anao hidina eny an-dalambe, tsy rôle-na mpanao gazeta zany, tsy rôle-na Fidèle zany, tsy rôle-na ny Anitra zany satria efa nisafidy izy hiteny devant ny micro. Fa i Anitra raha zao ngamba gaga hoe ary tô mba niaro aho Fleury. Rehefa marina metra de arovako ary teneniko fa rehefa tsy mety de petafatra aho koa. Raha olo Fidèle, midiny lahy. Tsaraina roa. Eo zany l'izy hoe inona ny mampitovy an'le 10 mamonjy sy ny team, samy mpiady an-trano. Zay ny valiny. Samy mpiady an-trano. Ary tsy mbo mahay hoe mba hafempenina l'izy. Ny sasany ny any am'le dia anankiray le niteneniko teo de aleon'ny olona mangina mba tsy hisian'ny fahasambaraka eo amin'ny fiarahamonina satria efa presque hoe efa mba institut, efa mba fiangonana lehibe, le fiangonana ampisehon'le rangahy ny majy lamboto azy, mahafaky amboto azy, mampangala-bato azy. Zany hoe mangala-bato izy any amin'ny sehatry ny firenena, fa mbola tonga koa izy mangala-bato ao amin'ny sehatry ny fiangonana. Ary mbola tonga koa izy mantaingy ao amin'ny sehatry ny fiangonana, mitondra lainga ao anatin'ny sehatry ny fiangonana. Ny olona ohatran'izany ve nieritreretinao mitondra firenena? Fa misy olona, karazan'olona, mahasahy manakipy ny masony. Zany hoe rehefa tsy miteny zany ny finoana de mieritreritra izy izy mety raha ao anatin'le finoana. Nefa le olona manaja tena tsy te ho menatra eo anatrehan'Andriamanitra. Satria ilay finoana an'Andriamanitra ny zava-dehibe. Ny fanajana ny tenin'Andriamanitra ny zava-dehibe, ny fiderana, fanarahana stricto sensus na christocentrique ny tenin'Andriamanitra no zava-dehibe. De amanararoatra ny jiolahy, ny fakam-boto, ny jaovavy, ny fakam-bavy, mampiditra ny fiainana politika ary mitondra ny fiainana politika, toe-tsaina politika amin'ny alalan'ny alatsalatra, fitapitaka madinidinika ary ny fanaratsiana olona eo amin'ny sehatry ny fiangonana. Fa tsy finoana ho aho. Maro ny fiangonana maromaro sady izao mpidery ireo ary mpanompo an'Andriamanitra fa tsy mpino ireo. Ialako tsiny marary zany teniko zany. Mety ao anatin'izay koa, fa raha ao anatin'izany Tompo sanatrian'izany de hifonako ary mamelà ny heloko hifonako aminao. Zay le izy. Samy mpiady an-trano ireo. Ary raha vao misy anankiray tady hoe ino fa mba metimety amin'ny fiainan'ny anankiray de tsy maintsy potehana iny satria ianareo zao vao gaga hoe tena marina zany. Miady an-trano mamonjy. De mino ve nareo fa lasa lavitra ty tolon'ny team ty? Raha ialany Fidèle sy Anitra.
Dimy Fidèle lasa mijoro ary akaikin'ny ekipan'ny Laurent-Gery na André Rajoelina ary, leo iziko. Io ary zay ara ozy e. Itaony ery lava vita an'lahy io e. Ny koa hianatra fa leo koa izy. Ataony tsara ho anareo mizaha ny risika ny zanako voasambotra maninona. Totran'izay ihany no painareo eto. La ny andro fotsiny zay. Tsy alohan'ny hoe mitady any am'izay mametimety anay. Satria nareo tsy mahay mitazon'olona. Zatra mifanaratsy, zatra mifanenjinenjika, zatra mifanabatobato. Zay. Rehefa tsy mahavoa ny lidera mitarika an'le fikambanana, de taddio fa mandeha makany amin'ny fampitehana, entre autres, ny fiadiana trano. Aloha tsy misy. Toy izay Monsieur Devant ery, nefa finalement, mpiady an-trano mianakavy. Nataoko ny sondage androany. Ny fiangonana, fa tsy atokom-pinoana aho. Ny fanolana ve tokony hidina. 5.90 isan-jaton'ny olona mifidy tao ny teny hoe hidina. Raha hitariny zay, ny antoko politika, tia fiadiana, tia manambanimbany, tia manompanopa olona ve tokony ho foanana. Mampiona, samby hotahin'Andriamanitra. Taontsika hihaino an'ity hira ray ity hoe ahoana fa tsy maintsy miafara amin'ny hira. Ny ako arabainy ianareo. Daholo. Aza adino, nisy fijoroana vavolombelona anankiray. Mbola ho tezitra ihany nareo fa tsy rarahako. Tsy natao hamalifaly anareo no anaovako an'ity fandaharana ity. Au contraire ary ny atezitra anareo ny afinaritra ahy satria amin'izay tadidinareo tsara mandrakizay. Izy ahafantaranareo tsara hoe tena efa ela tokoa ke zany no nezahana nampidirina tao anatin'ny finoana ny politika ary nanimba zavatra maro. Nanomboka tamin'ny taona 2000 tokoa ary tadidiko nisy an'le raha naman'izay ny teny. Mbola tanora izy adiniko foana ny anarany gangsta babana da Alban Rakotoarsoa. Ny teny izy hoe amiko izy tsy tokony hiditra loatra ny raha politika ny fiangonana. Tsy ny teny izy hoe FFKM, ny fiangonana ozy izy. Satria ny FFKM raha ny tokony izy dia finoana kristianina. Fa ny fiangonana ozy. Misy nuance zay satria voafitaka foana ny fiangonana ozy izy hatrany hatrany. Teo any somary rehefa nihaino azy, henoko kely manko zay. Teo izy nidiso satria tokony hoe voafitaka foana ny finoana. Tsy tokony hiditra amin'ny raha politika ny fiangonana fa manjary voafitaka ny finoana.
Satria ny fiangonana mino an'le olona apetrana. Dia ilay finoana entin'ny fiangonana ao anatin'le finoanan'izay olona izay no potika ho fitaka foana ny finoana. Tsy nisy olona ka napetraky ny fiangonana naka fitondrana tao Madagasikara ka tsy nandiso fanantaniana ny malagasy na hoe andao tsorona mialoha hoe ka tsy nampiana ny pouvoir d'achat-ny malagasy. Vitsy ny olona nahazo fitondrana ka tsy napetraky ny fiangonana tao Madagasikara, vitsy. Ino zay tenin'ny tamin'ny malomalo tsika resaka disotro. Fa ino ty tenin'ny Ratsiraka ty diety mba tsy isin'ny hoe sao de efa mamorona ary le ry miteny an'izany. Fa aleoko izy mihitsy no miteny an'le izy de noy. Izy hoe efa tsy baiboly intsony io fa miala ny revolvera sy ny kalaky enoy. Tifitra na manaonao foana. Zao baiko. Raha tonga eto mivavahady a 500 metre, ny olona mikasa amono anay satria zany ny information azoko tamin'ny sivy alina avy any amin'ny Germain Rakoton'iray, Dieu ait son âme. Mialany ny basy sy ny revolver sy ny Kalachnikov, monsieur le président. Tsy baiboly fotsiny io Ino tsika zay? Mialany ny basy sy ny Kalachnikov sy ny revolver, monsieur le président. Tsy baiboly fotsiny io. Zany hoe tamin'ny disotiny taritona ny vahoaka hoe baiboly. Ivavaka tsika ataotsika etontsika mibavaka ty. Zalahy ao ambadika ao efa miomana amin'ny basy sy ny tafondro. Eno tsara. Za manko miteny anareo hoe baly miracle sy ny karazany tamin'ny teny an'iny ohatrany marina ve? Misy manontany marina ve zany cause-n'le zany sa ahoana zany? De io izy tompony mihitsy ny hiteny azy, enotsika kely hatramin'ny farany 2 minitra sasany eo. Ray Dieu ait son âme. Mialany ny basy sy ny revolver sy ny Kalachnikov, monsieur le président. Tsy baiboly fotsiny io ko nahoana sy teneninao amin'ny cousin-nao Razanamasy zany? Efa fantany izy. Miandro fa ny lera Razanamasy Retia, za tsy manao ela olona na ny première classe koa na ny cuisinier koa tsy ataoko ela fa ny olona miara nianatra tamiko ohatran'ny Razanamasy, ny pasteur Andriamandato, reny no ataoko je tutoie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'en fais pas. Zay le titre tompony Tananarivo. Misy barrage eo alohan'ny tunnel, io ambany tunnel, eo amin'ny Saint-Michel, 3e barrage tsisy mandeha an'io. Aiza io zany ny zavatra ny trano. Tsy natifitra na bala iray aza za Ratsiraka, tsy nampitifitra na kartosy iray aza avy any Avoloa. Fa feon'iza le eny tamin'ny film? Le manome baikony tamin'ny hélicoptère misy ohatrany talkie-walkie miresaka feonao iny. Antasany tonga Eno tsara. l'hélicoptère, c'est son rôle. Rabe général Rabe Mantsoe, so mila exfiltré izy menakavy alefany ny 8. Eny an-dalana eny am-panodinana voatifitra bala anankitelo ny hélicoptère ny 8. Manohatra ny sary tanà angamba zalahy misy ao anatin'ny baiboly misy revolver ny tifiriny ny hélicoptère. Zareo nitifitra voalohany. Napekosy, tsy fantatsy tadito sonina sary tanà napekosy. Tonga tary zalahy nanao refiling hoe tsy rariny kosa zao nasaiko nalaina sary officier de police 3 impact de balle. Miverenaiky hoe oaiza nareo? Je dis sûr aninona nareo andefa grenade. Comment vous êtes fou, vous êtes malade? Grenade défensive ve narefa nareo any ny hélicoptère nareo mipoka aloha. Tsy mahazo mandefa grenade. Zay nahatonga nilaza hoe za je prends le commandement et ny feo. Grenade lacrymogène tompoko no nalefa à 300 mètres d'altitude. Mbolao Rambarsona, pilote hélicoptère mbola velona. Teo no tsisy nahazo zany ny resaka hoe grenade lacrymogène à 300 mètres.
Zany hoe mandra-pilatsaky le grenade lacrymogène tonga aty ambonin'ny tany efa tsisy tsony le feny. Enoy a 300 mètres d'altitude, zany ve ny afaty olona. Anontaniko tany amin'ny Kapisy, professeur, tany amin'ny OMI. Mais oa, aiza daholo ny autopsie naratra sy ny maty. 14, 8 du côté assaillant, 6 du côté Monjajona, satria Andriamato Monjajona nitondra an-tabia 450, niaro anay teny Andoharany Fosy amin'ny point antibaty. Enoy teo e. Enoy teo e. Izy enina ny maty. Ka tsy marina mihitsy sy tenena hoe za namono avy any, tsy mbola nahita basy mahatratra 15 km de portée ato. Satria 15 km ny elanelany Avoloa sy Tanjombato. Teo le nisy an'le bala nitifitra ny professeur Albert Zafy. Tiako tenenina amintsika dia zao. Efa ao anatin'ny sehatry ny fiangonana, efa tafiditra ao anatin'ny sehatry ny finoana ny jiola politika. Tokony isaina sy andiny tena ny malagasy rehetra ka mieritreritra zany hoe misy ny Andriamanitra Andriananahary. Quelque soit ny forman'le finoana. Fa io na any amin'ny silamo io, na any amin'ny Bouddha io, na efa tafiditry ny jiola politika ny fiangonana. Ny anay moa zany atao amin'le jy hafa, misy any jy dia tena lalipaka ary tena sahirana mihitsy. Sahirana ny londoam-pisorona miandraikitra ny foiben'ny fiangonana misy anay satria ilay ieritreretinao le olona anatin'ny finoana mihitsy, ilay olona ieritreretinao hoe tena malala an'izany tenin'Andriamanitra, ilay olona ieritreretinao hoe ohatrany hoe itony olona itony ny atokisana, tena feno fiatsaram-belatsia tokoa ary mampitomany, makarary fo raha tsy mataky ianao miaina sy mahita an'izany fa mahazo vahana ny jiola. Ka nanampy an'izao izy dia asaina izy. Nefa tsy izy irery no manampy ao misy maromaro manampy ao. Ao tonga dia misy hoe nyenireny volan'ireny fotsiny ny elatsika. Ao tonga dia misy hoe tsy asaina ireny fa tsy mitovy firehan-kevitra amintsika. Nefa le olona raikitra an'le Vedefort manampy le olona na tsy mitovy firehana politika amin'andra fa hoe ity sehatra ity iarahana amin'Andriamanitra, iderana an'Andriamanitra, anompoana an'Andriamanitra, finoana ny andananato fa tsy fiangonana. Io zany ny diso. Manjaka eo amin'ny sehatry ny finoana ny jiola politika. Ka tsy gaga raha izaho Rakotomalala Fleury no mahita sy ny malagasy maro izay mandinika ny fiarahamonina no mahita ny hoe tonga amin'ireny sehatra ireny ny jy mamonjy ary ny afako tsy lavitra amin'ireny satria betsaka anie ny mpitandrina tafiditra any am-pigadrana. Sao dia adinonareo zany? Sao dia tsy fantatrareo zany? Misy zany. Ianao hifanao veloma samby hotahian'Andriamanitra re tompoko dia ohatrany hoe efa nahasoasy eto fotsiny tsika mianakavy averiko ihany raha misy tohanareo ialako tsiny ary hifonako sahady kanefa na izany na izany tsy maintsy lazaiko satria izay ny marina iainantsika mianakavy. Ka raha ohatra izany sorona tsy ho tianareo mianakavy amin'izany tsy mampaninona efa averiko foana hoe tsy mila fitiavana avy aminareo fa ampy ihany fitiavan'ny akamako, ampy ihany fitiavan'ny vady aman-janako.
ampy ihany ny fitiavan'Andriamanitra. Raha izay miraka ampanaovina ataoko soasoa. Mandram-piaona tokoa. Via, isika yaratia, mikalo, siriria, fete sumavi, nira ikamali, taji nitame, kamia, kamala, malolobi, Tandrama, tsy ferana ao anatin'izany, any amin'ny sehatry ny fiangonana. Avahako ihany fa tsy hoe sehatry ny finoana. Tsy ferana ao anatin'izany ny fanavakavahana firazanana, fanavakavahana volokolotra, fanambanimbaniana razan'olona. Hita ihany koa zany any amin'ny politika. Avy isika hiara-tia, Kalomerina volume fahatelo. salita isonueto, tutiana, Cañita, Chalinane, Sanita Vita, Avia, Isicha Yaratia, Camillano, Siriaria, Sete Sumafi, Nera Ikamani, Chachi Nitone, Camilla, Namaya, Manola, Marei, Sanita e Sanueto, Cañita, Chalinane, Sanita Vita, Salayeno Manado, reserva Sanimado, Mapito Mahani, Mapirita Narian, Happy, Erete, Ereta, Iano, Iana Tapusa Kani, Iana Tapusa Kani, Sarupi Simata Diti, Sarupi Simata Diti, Sudeu Eni, Pesomano, Ireno, Nufusa, Yafafi, Lami, Salayeno Matano, reserva Sanimado, Tama Petomani, Papirita Narian, Papi, Erete, Ereta, Iano, Iana Tapusa Kani, Iana Tapusa Kani, Sarupi Simata Diti, Simata Diti, Fudeu Eni, Pesomano, Ireno, Nufusa, Yafafi, Avia, Isicha Yaratia, Mikalo, Siriaria, Fete Sumafi, Nira Ikamani, Taji Nitone, Camilla, Namaya, Manola, Marei, Sanita e Sanueto, Tutiana, Cañita, Chalinane, Sanita Vita. Mandram-piaona, sambo tahin'Andriamanitra tsika menakavy. Iriko ary faniriko ny hoe zany diso amin'ny zavatra teneniny eto satria iza moa zay za tompoko, ary tena iriko mihitsy hoe zany diso amin'ny zavatra teneniny eto. Isaorako anareo rehetra mihaino ateto ary tsy afeniko fa eny-boninahitra, tsy tokony ho any voninahitra fa anareo.
Fahin'Andriamanitra tokoa mandra-piainao.